Tsy afapo amin'ny valiny fitsarana. Navoaka ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana eto Mahajanga. Ireo vahoaka ny plaque 7 Aparigidro, Fokotany Antanimalandy amin'ny fitorina nataon'izy ireo fangatahana ny fanafoanana ny taratasy nalefa ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga izay milaza ny fanesorana ireo vahoaka amin'ny taniny sy amin'ny tranony. Androany talata 7 volana septambra no nanaovana ny fitsarana. Teny amin'ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana. Teny amin'ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana eto Mahajanga. Sotra tompoko nanome ny fitenenana raha ny valin'ny fitsarana aloha atreto dia tsy mahafapo anay satria zavatra hafa no nangatanay ary zavatra hafa no nivoaka tao dia izay no ilazako fa tsy mahafapo anay ilay valin'ny fitsarana zay nandrandrainay ivoaka. Raha ny zavatra voasoratra tao anatin'ny fitorinay dia mazava tsara fa fampiatona ny zavatra ataon'ny monsieur le maire io ary fanafoanana ny programa zay ho ataony. Kanefa rehefa nandeha ny resaka tao amin'ny tribonaly dia voalaza fa resaka ady tany no ilazandry zareo anazy. Zay nefa tsy miady tany fa fangatahana ny amin'ny fanafoanana ny hoe programa le maire ho fanongotana anay zay efa-ponina mipetraka nandritry ny 10 taona tao amin'ny toerana io. Ny dingana ho ataonay manaraka zany dia mba mangataka ny fanampiana sy ny torolalana avy amin'ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny eto tanàna satria zao ve no fiainana iainan'ny vahoaka madinika tena mampalahelo ka dia mangataka ny torolalana sy zay mety ho fanampiana zay amin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa. Mbola ampiakatra ny raharaha ireto vahoaka ireto. Izany ihany koa no anamafisany fa tsy afapo amin'ny valin'ny fitsarana izy ireo. Ny tanjony dia ny fiarovana ny zon'ny maha olombelona amin'ny fananany ny taniny izay efa nipetrahany nandritra ny taona maro.